dia faly manatitra ny araba ho antsika mpanaraka ny vaovao eto amin'ny Canal News zay amin'ny ity fotoana ity. Ny vahiny izay nasaina moa zany dia Andriamatoa Josepha Yolan, izy dia efa sénateur naloholon'ny Madagasikara teo aloha ary efa mpikambana ihany koa teo anivony filan-kevitra ambony tetezamita na ny CST. Miaraba anao tompoko izay amin'ny fivahiniana natao anatin' izao fandaharany Canal News zao. Miarahaba nareo amin'ny Canal News ary miarahaba koa ny mpanaraka ny fandaharana rehetrarehetra. Araka izany moa zany tompoko lasy tovovavy dia hijery na iompana makasika indrindra ny tontolon'ny fampandrosoana ny resaka ara-toe-karena ary ny sosialy izay atao hoe vahaolana hoentina mahana ny krizy iainan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Ny lahadinikitsika amin'ity fotoana ity efa miandrandra izany atao hoe fahaleovantena na filaminana ihany koa amin'izay resaka fitoniana misy eto Madagasikara eo amin'ny tsy fandriam-pahalemana ary eo ihany koa ny firosoana makany amin'izay lafiny fampandrosoana izay sika rehetra. Hatreto anefa dia mbola baraingo ny manodidina izay. Nanomboka tamin'ny taona 2024 raha ny fahitana azy dia efa nisy ny fitakiana nataonareo indrindra moa zany fa ny amin'ny hoe fametrahana izay rafitra tena izorona makany amin'ny lafiny fampandrosoana izay ary napetraka ilay atao hoe les fondations no maninareo tamin'ny fotoana io. Inona tokoa moa zany no nahatonga anareo hiditra atao anatin'izay fitakiana no lafiny io satria ianao no filohan'ny komity nitarika izany le fondation zany. Araka ny voalazanao dia nanomboka tamin'ny taona 2009 dia efa nitaky inisieny zany refondation izany satria noho ny fahatsapana ary ny fahitana zany hoe à la lumière ny expérience dia hita fa tsy nahitambokany ny fametrahana ny politika ekonomika teto Madagasikara hatramin'ny nahazahoantsika fahaleovantena tamin'ny tsy aivina fa tamin'ny le 27 juin 1960 dia nisy fanarahana natao zany hoe ny solon-tenam-panjakana malagasy sy ireo tompony andraikitra amin'ny fanjakana frantsay nanao fifanarahana dia hoe ara-barotra zany dia tompony Madagasikara dia hanondrana entana makany ivelany makany amin'ny France sy makany amin'ny pays akaikin'ny la France na ireo ao anatin'ny Europe zany ka au bénéfice zany hoe tsy de misy tombotsoa loatra tamin'izany fotoana zay ho an'ny Madagasikara fa ho an'ireo firenena zay anondranana an'le entana. De taty afara nisy ndray koa ny code des investissements, code minier, code rehetrarehetra reo zany zay mbola tsy de mipetraka tsara ny tena tombotsoa ho an'ity firenena malagasy ty ka izay zavatra zay no nahatsapanay satria be de be namana tao anatin'io androm-panjakana io asate tamin'izany fotoana no nahatsapa fa misy zavatra tokony amboarina ato miaraka amin'ny teknisianina malagasy zany hoe nahatsapa ny maro fa hoe misy ny indépendance politique dia mbola atao entre guillemets io fa le indépendance économique dia tsy nisy mihitsy tamin'ity Madagasikara ity mandraka ty androany ka izay nahatonga namana ny teknisianina indrindrandrindra ny vory dia hoe nanapa-kevitra ny hoe amoaka ny système vaovao dia tokony izy refondation na fanovana ifotony ny resaka fitantanana ny toe-karena sy ny vola eto amintsika satria fantatra fa mandraka ty androany de mbola sahirana ny firenena malagasy mijaly ny vahoaka olombitsy tompo no mahazo tombotsoa amin'izao fitantanana misy eto Madagasikara amin'izao fotoana. Ny système misy eto dia système imposé zany hoe ny firenena matanjaka no
manome toromarika zao no ataonareo zao no ataonareo. Anefa isika firenena voalaza fa mahaleo tena, ka izay zavatra zay no nahatonga ny teknisianina malagasy sy ireo tsara sitrapo rehetra miteny hoe non fa tsy tokony hisy zavatra imposena tsony eto, fa firenena mahaleo tena Madagasikara dia tokony haleo tena hametraka ny rafitra hitantanana ny toe-karena, ny vola mba hisy fampandrosoana marina ny firenena sy ny vahoaka maro anisa, fa tsy le olombitsy zay mahita tombotsoa kely eo na ny mpitondra na ny zay mahitahita ihany no mahazo le tombotsoa, fa tokony ho tombotsoa le firenena mba firenena mandroso tokoa i Madagasikara amin'io fananany arena be dia be. Zay nahatonga anay nanapaka hoe andao ary atsika ivory dia tao anatin'ny fitondrana mihitsy zahay no ny teny hoe mila ovana ny fitantana. Na ny président de Banque mondiale un certain Robert Zoelic tamin'ny fotoanandro no ny teny hoe mila nouvelle approche amin'ny fampandrosoana an'izao firenena rehetra eto ambony tany. Mila nouvelle approche zany hoe mila fijery vaovao, mila stratégie vaovao, fa tsy mety tsony le ny appliquena tany taloha tamin'les années 60 1960 sy ny sisa, fa aleo miova misy zavatra ovanao fa tsy mampandroso le firenena sasany ny politique économique zay imposeny na ny bailleur de fonds io na ny firenena zay mila manjanaka hatrany. Fantatsika fa eto am'izao tontolo zao nge misy ny ataondreo hoe groupe ny firenena matanjaka, misy ny groupe ny firenena mahantra, de tiandreo hijanona am'izany ity monde ity, de hoe mizara roa, misy ny matanjaka misy ny ampina, ka tiandreo hijanona amin'io foana, de hoe zay tenenindreo zay dictendreo de tsy maintsy arahana, ka izay zavatra zay no tsy mety tsony am'izao fotoana. Madagasikara manan-karena manana an'izao tontolo zavatra rehetra zao. Vo hitatsika tamin'ny gazety tamin'ny 30 octobre teo nivoaka fa hoe 240 tonnes d'or, 240 tonnes d'or no mivoaka antsokosoko isa-taona eto Madagasikara. Dikan'izany tamin'ity taona ity zany, tamin'ity 2014 ity de mbola nivoaka io 240 tonnes volamena voaka antsokosoko, ka raha chiffrena io tompoko de any amin'ny 6 milliards 7 milliards d'euros zany 240 tonnes zany. Anefa ohatrina ny vola ilayntsika eto mba hahafahana mampandeha mampiainga pour qu'il y ait décollage économique zay voalaza zay, dia raha io vola io fotsiny no tafiditra ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana na nipetraka ao amin'ny banque centrale, dia afaka nivoatra tsara ny toe-karena eto Madagasikara. Kanefa io 240 tonnes volamena io dia olombitsy ny manao azy mivoaka antsokosoko araka ny voalazan'ny gazety io dia mazava ho azy zany fa any am-paosiny olombitsy ilay vola zay tokony hatao hampandrosoana nyty firenena ty. Volamena ihany zay, ao ny bois de rose, ao ny safira, ao ny cobalt, ao ny nickel, ao ny fasimente, ao ny zavatra maro isan-karazany, ny vary sy ny sisa betsaka zavatra alefan'olo antsokosoko. Midika izany tompoko fa les refondation dia mila hainao tsara ino ny arena anananao eto Madagasikara. Iza ny manana an'izay données zay, tsy misy angeny manana an'izay données zay. Rehefa zay nanao an'le étude tao anatin'ny 20 volana de nanao fikaroa, nanontany ny manam-pahaizana, nanontany ny ministère, ny service concerné, dia tsy misy manana données exacte na données fiable amin'io resaka arena kibony tany eto Madagasikara na ny arena ananany malagasy. Tsy misy afaka ny valoriser ireo arena reo. Ahoana no mo ahafahanao hampandroso firenenao tsy fantatrao akory inona ny zavatra anananao? Tsy possible zany. Ohatra ny amin'ny tokantrano,
ahoana ny ataonao hampilamina ny tokantranonao na tsy fantatrao akory firy ny kapoakambary ao, ohatrinona ny vola ao, ohatrinona ny zavatra zay tokony atao amin'ny tokantrano tsy fantatrao, ahoana ny ahafahanao ampandroso. Ka izay zavatra zay miainga avy any, zay le ilana hoe refondation, fonder de nouveau, averina indray mandeha zany ny fanorenana an'izany hoe Madagasikara mahaleo tena izany. Madagasikara mahaleo tena dia tsy tokony baiko nizanizany intsony, fa mahaleo tena isika dia ampianarina ny ankizy, dia ampiroboroboana ny sehatra tsy miankina, hitombo ny vola ny vola ao amin'ny kitabola mpanjakana io sy ny sisa, dia afaka handroso tokoa ity firenena ity. Zay natonga anay tompoko hatramin'izao mahatsapa fa mbola tsy vita zay mission zay, mbola tsy vita izay mission zay. Ny zavatra rehetrarehetra misy eto dia tsy maintsy akana ny avaliny bailleur de fonds hoe akana ny zao ny la France akana, tsy zay tsony, tsy mila maka référence amin'izaniza fa allons-y hijery atsika hoe inona ny tena mampandroso amin'ity firenena ty, quelle formule adopter pour ce pays. Zay tokony ho capable amoaka an'izay, ary ireo technicianina zay namanay ny voro tao dia miteny hoe tena tsy mety tokoa fa mifandimby foana ny filoham-pirenena eo. Misy ny manana doctrine zao hoe libérale, misy sociale, misy an'izao hoe misy an'izao. Natao zay régime rehetrarehetra teto, socialiste, capitaliste, zao nefa tsy mandroso le firenena. Satria nahoana misy le imposition ataon'ireo mpanjanaka sy ireo zay te hanjanaka sy te hampahantra foana, dia lasa tsy mety foana le izy. Apetraka ny fanontaniana, ozy sika hoe tsy tia tanindrazana daholo ve ireo filoham-pirenena nifandimby teo sy ireo tompon'andraikitra nifandimby teo? Za aloha afaka miteny fa tia tanindrazana ireo ary te hanao zavatra ireo, fa tsy afaka nanao satria imposena, dictena, raha vo miala amin'igny dia menacena atao zay zavatra menace rehetrarehetra zao, dia ozy am'izay ireo hoe tena fa tsisy hevitra mihitsy izy ty fa tsy afa manoatra tsony, aleo ranga mba hanao zay mampametimety ny tena sy ny fianakaviana, lasa zay zany ny iafarany le fandinihana am'ireo olona mpitondra. Ka mba hialana am'izay dia hoe andaotsika anao le refondation, valoriser tsika ny fananatsika eto, dia ampidiritsika ao amin'ny kitabola mpanjakana ny vola zay tokony hiditra ao, mivoatra koa zany hoe dynamiser kokoa ny secteur privé, dia ho afapo hanana fahefa-mividy ny vahoaka malagasy. Io vahoaka malagasy io raha mbola tsy azo ny droit fondamentaux, zany hoe ny zo zay tokony ananany, satria isika ne anisan'ny nanao sonia ny charte internationale des droits de l'homme, ao anatin'io ary voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana ao amin'ny préambule fa tsy maintsy respectena ny droit io droit io zany. Ka raha raha tsy vitatsika ny mamalifaly ny vahoaka, zany hoe ho azon'ny vahoaka le fahefana anazy io, dia tsy mety ilamina ty firenena ity. Inona avy zany? Ohatra, tokony afaka misakafo intelo isan'andro ny vahoaka malagasy, tokony afaka mampianatra ny zanany ny vahoaka malagasy, tokony afaka manofa trano na manana trano ny vahoaka malagasy, tokony afaka mandoa ny jirama sy ny rano ny vahoaka malagasy, tokony afaka mitsabo tena sy mitsabo ny fianakaviana ny vahoaka malagasy. Ahoana atsika no tsy afaka manao an'izany amin'izao fotoana, malgré io fananana arena be dia be io, anefa atsika vitsikely au maximum atsika eto 25 millions, 22 millions 500 moa araka ny voalaza, fa na ny statistique mbola tsy mipetraka mazava tsara. Anefa ny arena atsika volamena fotsiny le voalaza teo, fa ny arena hafa mbola tsy voalaza. Ka tsy normal atsika raha tsy manana fahefa-mividy ohatran'izao. Io zao ny infrastructure ananatsika eto a Madagasikara,
rariny ve io lalana sasany atao pavé lalana tsy vita tsy misy entretien amin'ny capitale de Madagascar no resaka koa fa ahoana moa ny any amin'ny faritra agny misy infrastructure vita ve raha manao amin'ny infrastructure kely anankiray ry de atao tatatata be amin'ny gazety tsy ny toerana vitsy ihany no tokony anaovany fa Madagascar ray manontolo no tokony hanana infrastructure de base afana mampandroso ny firenena ka izay zavatra zay de mila refondation tompo mila fanovana ifotony fa raha tsy zay a petat inana tip top ihany ny zavatra atao kely aty atao kely ary Nosbe ary aminay ry zany atao kely ny any ary atao kely ny aty atao kely ny ary tsy zay tompoko ny vahaolana fa ny vahaolana dia manana vola mahampy ny vola ao amin'io kitapolam-panjakana io dia efa tsy mahampy intsony lainga ny miteny hoe io no zaraina na le vola kely io 95% io dia tsy mandeha any amin'ny fampandrosoana fa andoavana ny karama anaovana an'izao sy zao fa le 5% no zaraina any amin'ny faritany rariny vezany tsy rariny zany kanefa na zany aza io vola io amin'ny kitapombolo mihitsy efa tsy mahampy intsony tokony ampiny io faly zay nahita tamin'ny gazety le hoe misy élargissement de l'assiette fiscale ça va dans le sens le hoe création ny richesse zany fa ny zavatra tsara jerena tsara de hoe tsy tokony ho élargisiavina makany amin'ny vahoaka efa sahirana tsony le izy tsy antsony no akana ny etra sy ny karazany fa mila micréer richesse mila micréer harena mila micréer asa mila micréer anina de any no isiny le fakana ndray valeur ajoutée zay ny tokony ho izy ka am'le document zay dia misy proposition mahafinaritra tsara be technicien nanao io tsy izy politique io ary io document io dia nomenay any filohan'ny tetezamita tamin'ny fotoanandro ny premier ministre tamin'ny fotoanandro ny ministre ny finance tamin'ny fotoanandro dia Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina zay filoham-pirenena am'izao fotoana izy no technicien namanay tamin'io ary misy conseiller nazy nalefa tao co-président le comité technique tamin'ny 2009-2010 zay voalaza zay zany ka ary ny filoham-pirenena am'izao fotoana dia tao amin'ny lapan'ny Sénat tamin'ny andro nanaovana restitution officielle n'io document io midika zany fa zavatra fantatry ny rehetra hitatsika eto fa misy résolution zay nisoniaviny 150 membre ny CST ko nanao sonia 150 membre ny CST nanao sonia ny résolution mikasika an'io hoe manaiky ny membre ny CST tamin'izany foana 110 plutôt 110 sur 150 nanao sonia miteny fa hoe marina resy lahatra zay fa tokony ovana tokoa ny fomba hitantanana amin'ny toe-karena fa tsy tokony anara-drendrano foana isika fa tsy mandroso tokoa ny firenena de tamin'ny le 28 mai 2013 nanao proposition de loi koa zahay tao amin'ny comité technique za moa maha président no déposé azy misy de proposition de loi hoe zao no tokony ataotsika amin'ny anavotana an'ity firenena ty satria nahatsapa ny maro fa raha tany amin'ny 1991 isika no tafiditra tao anatin'ny pays les moins avancés PMA de izao tsika dia any amin'ny firenena zay mahantra indrindra eto ambony tany lahara any amin'ny faraparany agny misy any Madagascar anefa taloha tsika tao anatin'le pays émergents de tafiditra nidina ihany lasa any amin'ny pays les moins avancés de zao lasa pays parmi les pays les plus pauvres de la planète ahoana zany mbola misy masamiteny ve fa mandeha zao tsy mandeha zao tompoko mialatsiny zay de miteny fa tsy mandeha zao ny fitantanana ny drafitra ny rafitra ny toetsaina sy ny sisa tsy mandeha zao zavatra zao
aza fitahana ny vahoaka tsy mila fitahana ary za de mahasamy teny za je ne serai jamais fier am'le hoe ampina faly za satria ampina za tsy ho faly am'zany ny toetsaina sy ny toetoetra tokony ananany mpitondra de tsy hoe faly ny ampina tsy tokony ho zay fa hoe faly aho satria nahavita ny créer richesse nahavita nampandroso ny fireneko tsy nila nampina za fa naleo tena za tonga de nietsiketsika de nanao zay zavatra azonao atao betsaka ny zavatra tokony atao eto ampandrosona ny firenena fa tsy tokony ifalifaly ho fiera hoe atokisan'ny bailleur de fonds atokisan'ny zao tsy zay tompoko ny fierté tokony ananany malagasy suis désolé tsy zay ny fierté tokony ananatsika fa ny fierté de hoe afaka nampandroso atsika ka zay fahafahana zay dia ny firosotsika amin'ny fanovana azadinotsika fa raha ny classena Madagascar ho réserve ny matière première dikan'izany hoe ataondreo ny hoe atsika hamboly zavatra na hamokatra zavatra de hanondrana makany amindreo maninona no tsy hisy ny transformation zay le voalaza am'le document transformation eto a Madagascar transformena eto ireo akora rehetrarehetra reo mba hanjary produit fini igny am'izay no hamidy alohan'ny amarotra azy anefa tokony ampy aloha ny eto amitsika sa mahazo télévision daholo sa mahazo zao zavatra ilainy vahoaka malagasy tokony sa mahazo an'izany daholo aloha de ny ambimbava no aondrana fa raha firenena ny ao aminao aza tsy vitanao ny hamalifaly azy anao hanondrana na ny vary amitsika eto tsy ampy de misy manondrana vary any teo fantatsika zany fa ahoana no tsy atao ny autosuffisance alimentaire eto amitsika atao aloha zay voky daholo ny malagasy voky daholo ny eto de manondrana atsika azotsika atao tsara zany fa tsy vitany hoe lasa manondrana fotsiny atsika zay zany ny fanarahany Frantsa sy Madagascar sy ny mpitondra zay le mila ovana tompo mahita zay zao fa inty misy groupe ny frantsay eto des parlementaires français misaotra betsaka amin'ny fahatongavandreo eto engany ny fifanarahana vaovao zay atao eto zao de tsy au profit-ndreo ihany fa tokony au profit ny vahoaka malagasy aloha zay vao any la France zay ny tokony ho izy mialatsiny fa tsy maintsy zay no fomba fijery vaovao zao hoe any malagasy d'abord de aveo vao any firenena hafa zay zany raha tian'ny Madagasikara tokoa ireo firenena ireo dia tokony hijery ny tombotsoan'ny Madagasikara tokony hanampy techniquement any Madagasikara io transfert de compétence io de tokony izy transfert de technologie io tokony ho isy fa tsy hoe finatriny hoe hanampy anome vola avec les conditionnalités fantatsika ny conditionnalité apetraky indreo bailleur de fonds ireo nge institution financière dikan'izany mitady bénéfice mba ahafahany mandoany karama ny mpiasa ho aminy zany banque mondiale zany manana fonctionnaire ampiasaina zany manana olona ampiasaina zany FMI zany BAD sy ny namany manana olona ampiasaina reo ka mitady tombotsoa reo mba ahafahandreo handoany karamandreo mpiasa reo de aveo koa mila tombotsoa am'le vola azondreo mba ahafahandreo manampy zay firenena zay tokony ampina ka zay zavatra zay de hoe au profit niza tokony au profit ny firenena malagasy aloha zay ny tokony raha firenena tia hanampy tokoa raha institution financière tia hanampy any Madagasikara tokoa dia invité tsika ireo hanampy ary ijery ny fomba hoe hampandroso any Madagasikara tokony agnatin'ny les pays les plus développés les pays civilisés ary développés indrindra eto ambonin'ny tany zay raha mavita an'izay mission zay izy de tena tia any Madagasikara to zay zany vo azotsika tenenina hoe
tena tian'ny Madagasikara ireo firenena namantsika reo. Fa raha ohatra hoe finaritra mijery atsika mahantra zao de hanampy any amin'ny rambony foana ny misy atsika de tsy ho mety mihitsy le izy. Zay fomba fijery zay no hitaritana ny vahoaka malagasy maro anisa, indrindrandrindra ny mpitondra ary za miteny zao dia zahay tao anatin'ny HAT be dia be moa zay tao sy ireo ministra be dia be tao dia tao anatin'ny fitondrana no nitaky io fanovana io. Tsy hoe tsy niaino ary zareo nano hatramin'izao. Io ny mahagaga, io ny mahagaga rehefa tsy afa manoatra am'le imposition atao am'le frantsay sy ny bailleur de fonds de tokony mitodika any amin'ny vahoaka miteny hoe tena tsy possible ty rangaha fa misy pression be mahazo anay, tsy tokony atahotra ny bailleur de fonds fa matahotra n'le vahoaka satria ao le redevabilité sociale. Tokony hanana ny tsirairay zay mpitondra zay tompona andraikitra de tokony hanana an'izay redevabilité sociale zay fa tsy redevabilité envers les bailleurs de fonds. Non, zay le toetsaina tokony hovana, zay le targetra zay tokony hanana ny mpitondra sy nretrarehetra am'izao fotoana, redevabilité sociale. Tsy possible anao ahazo stabilité eto Madagasikara raha ohatra ka mijaly foana io vahoaka io. Déçu foana le vahoaka. Atao le fifidianana fidina le olona au bout d'un certain temps de fa mahatsapa hoe atao tsy miova ny fiainana zany de lasa diso fanantenana foana le vahoaka. Zay no mahatonga anay hoe atsika tsy hipetraka fotsiny anatin'le 4x4 mahafinaritra mandeha mitsangatsangana ty aria mahazo ny zao sy zao fa atsika ao anatin'le fitondrana zao andao tsika hanova. Tsy niaino moa tam'izay fotoana satria anatin'le document dia voalaza fa tsy azo aondrana tsony ny volamena hatramin'ny 30 octobre 2014 mbola mandeha ny fanondranana antsokosoko kidia antsokosoko ary matoa misy ny taremarika mivoaka gazety dikan'izany fantatra io fa ny fitondrana sy ny tompona andraikitra no tsy mandray andraikitra araka ny tokony ho raisiny amin'io zavatra io. Zay zany zava-misy ka ozay hoe non tsy mandray andraikitra reo satria asa ino tsy haiko ino antony fa hatramin'izao mola misy le 240 tonnes volamena zay ao anatin'io ilmenita mandeha io alefa anatin'ny conteneur tsisy contrôle tsy inona iza mahafantatra inona ny zavatra anatin'io hoe fa pour mieux contrôler ça aleo atsika manao transformation sur place ny matière première ho lasa produit fini de aondra. Tsy azonay tsy azotsika ikena mihitsy ane ny cacao tsika cacao tsara indrindra, ny café tsika tsara indrindra anefa atsika mividy Nescafé, Nesquik, Nescao tsy haiko ino, cacao ino tsy haiko anarany ahodiny any de averiny eto viditsika lafo. Maninona tsy eto no hanorenana an'le industrie lourde de transformation rehetrarehetra io mba hafahana manodina reo vokatra reo de atsika no mahazo ny tombontsoa. Fa tsy ekendreo io, tsy eken'ile mpanjanaka ka ny ekipa am'izao fotoana de efa tsy manaiky tsony. Tsisy resaka politika ho io, tsisy resaka politika fa teknisiana ny betsaka nanao an'io ary be dia be ny ministre ao anatin'io, be dia be ny olombofidy am'izao fotoana ao anatin'io nanao an'le document nanao sonian'ity raha jerentsika io MID marché interbancaire de devise io mo resa be eto vao tsy ela teo ny teny fa tsy manana contrôle tsony am'izany devise micircule eto Madagasikara zany. Saorana ny fitondram-panjakana fa nommé gouverneur vaovao zay fa tsy intérimaire tsony fa tena raikitra de engane avitany mission fa ahoana moa ataonao hifehy ny toe-karena sy ny vola na ny vola vahiny eto tsy voafehinao, tsy hainao hifiry ny devise izy samy banque commerciale, banque primaire zany BNI, BFV, micro regny rehetrarehetra regny reo ihany no mifanakalo vola agny tsy contrôle azony banque centrale atao. Akory ataonao
hampiakatra ny volanao ny sandany volanao ampidinindreo foana ny sandavola malagasy io satria na enao zay organisme tokony hanana an'izay contrôle zay tsy manana ka akory ataonao tsy ho possible mihitsy fampandrosoana zay zavatra zay ny code rehetrarehetra eto code minier code des investissements au profit de qui au bénéfice de qui ka eo midy io sy ireo code rehetrarehetra reo dia misy gasy opérateur gasy exportateur gasy zay mahazo tombotsoa amin'io vitsy par rapport am'le 25 millions ny malagasy eto kanefa raha ohatra ka manana finiavana hanovana le code isika de ilamina ny fandehanjavatra eto ka zay de anisan'ny miteny hoe oka anareo le opérateur gasy zay mahazo tombotsoa zay tombotsoa mba azonareo engane fa nahazo zay nareo fa am'izao hanova am'izay tsika de mba jereo ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy maro anisa ny rapatriement de devise am'izao fotoana zany de zara raha mbo hita tsony zany devise manao exportation reo de miverina ve les devises après combien de jours combien de mois tsy fantatra raha ny voalaza amin'ny toromarika amin'ny document de hoe farafaratsiny 30 jours maximum de tokony fa famiverina les devises de am'izay ahafahana mampiditra azy ao anatiny le circuit ahafahana mampandroso ny firenena tsy zay zava-misy le vola lasa de any de samy mahazo mahakakely amin'ny guichet any andafy agny le vola igny azon'le opérateur alaina foana agny de milamina izy fa inona retomben'zay am'le firenena tsy misy ka mila ovana daholo reo misy ny fanontaniana nahita zao zay nivoaka amin'ny gazety omaly de hoe vonina ve Madagascar est-il prêt amin'ny exploitation ny ressources ony zay ny fanontaniana apetraka hazala magaga misiny zany fanontaniana zany satria ny tompon'andraikitra de tokony teny hoe Madagascar dia efa hatramin'ny ela ny tokony efa natao ny fahavononan'ny Madagascar amin'ny hoe exploitation ny ressources naturelles zany satria io agnisan'ny levier ampiakarana ny économitsika ahoana androany ve gazety omaly io hitako express omaly nahitako hoe androany mametraka ny fanontaniana hoe fa Madagascar est-il prêt midika zany manamarina ny teny lazainay zany manamarina ny teny lazainay fa ny bekoina de nandevozina de tsy nomanina ity firenena ity io fa mivoaka io gazety omaly express omaly miteny fa Madagascar est-il prêt de misy tompon'andraikitra malagasy no mametraka an'izany fanontaniana zany tsy tokony ho zany tompoko ny fanontaniana fa ny fanontaniana de hoe efa ela Madagascar manana andreo arenareo fa tao foana io arena io ressources naturelles voalazandreo renouvelable na non renouvelable efa tao foana io sy ny ressources hafa ahoana no tsy efa natao ny exploitation araka ny tokony anaovana azy mba isia mitombotsoan'ny firenena androany anao mametraka fanontaniana est-il prêt Madagascar est-il prêt zay hay anatin'ny club des refondateurs no miteny hoe tsy zany tsony ny fanontaniana fa de hoe raiso ny andraikitra il faut qu'il y ait la volonté politique anareo nametraka an'le fanontaniana fantako fa ao anatin'le fitondrana am'izao fotoana de ho za hoe ayez la volonté politique mba ametraka ny refondation isia mitombotsoa ny firenena malagasy efa nitsangana ihany koa ny atao hoe ministèren'ny ressources stratégique tao anatiny miodravitra napitrakareo ihany koa ngaman'izay hitsakilany ny fisinny atao hoe dravo-pirenena ho an'ny fampandrosoana na ny PND aiza ho aiza ny hoe
fanatanterahana ndrindrindra mbola ilaina koa ve zany PND zany? Ya, miteny anao hoe ministère des ressources stratégiques. Tamin'ny le 18 mars 2011 no nandefa nyity taratasy ty ny comité technique zay nisoniaviko nalefa tamin'ny premier ministre tamin'izany fotoana. Io a ny accusé de réception ny premier ministre tamin'izany fotoana. Mars 2011 oui, proposition de création d'un ministère de souveraineté dénommé ministère des ressources stratégiques. Mifanarakaraka le zavatra napetrakareo ve zany ny asa nataon'io ministère io? Isorako ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana nametraka ny io ministère io. Tsy nametraka ny tetezamita tamin'izany fotoana 2011 ny resahana, tsy nametraka ny tetezamita akory atao zay. Fa nametraka zao ny fitondrana zay taritiny son excellence monsieur le président Ira Djonarmampiana. Soranazy satria izy namanay tao anatin'ity zavatra ty ne izy hitan'io hain'io fa indrisy les attributions si les missions dia mbola tsy mifanaraka am'le zavatra nilazaina anatin'ity taratasy ty. Miala tsiny tompo, mbola tsy ampy les missions sy ny attribution zay ataony ministère io am'izao fotoana. Ka te hanampy zay, te hanambarany sosikevitra zay, te hanambarany tokony atao zay amin'ny le zavatra zay tokony atao, fa mbola tsy izy zany ny mission atao am'izao fotoana. PND ozy ianao, PND dia tsara loatra ny PND, tsara le PND satria misy ny any amin'ny fokotany misy plan communal de développement, plan régional de développement, ahoana moa ny tsy hoisy plan national de développement. Fa ny zavatra tandremana dia tsy ho tokony ho plan national imposé na dicté par le mpanjanaka indray, zay no tsy ekena tsony. Fa raha plan national de développement miainga amin'ny aspiration avy am'le vahoaka marina le izy a dia tokony mandeha tsara le izy. Fa zay maheno fa misy ireo bailleur de fonds na i fonctionnaire gasy, technicien gasy ao anatin'ireny institution financière ireny no agnisan'ny tompona ndraikitra nandrafitra ny PND io. Fantatray zany, fantatray zany. Ka ho zay hoe raha mbola zavatra imposé na dicté na zao a dia mbola tsy ampandroso an'ity firenena ty ihany koa zany, atahorana zany. Fa ho zay hoe allons-y, ataotsika ny zay moa anatrika an'io ity conférence débat io itenenanay mihitsy ao hoe tandremo fa ny foa ny malagasy à la lumière ny zavatra hita dia tsy nampandroso ny firenena ny zavatra ny imposenareo teto aminay. Miala tsiny re tompoko satria na misy économiste anankiray frantsay Jean Tirole ny anarany vao nahazo prix Nobel de l'économie tamin'ny 2014, un français Jean Tirole, zay niteny hoe na en France dia mila réforme BDB fa tsy mandeha tsony ny en France. Ahoana moa ny enao fa tsy mandeha, enao mibaiko anay aty, na ninao aza fa tsy mandeha tsara, na ahoana anao mbola hibaiko anay aty e, tsy zany tsony. Ozy Diouf hoe samby olo, Abdou Diouf, samby olo mijery iza ny fahavalony, zay nitenenina Abdou Diouf. Anjaratsika mijery iza ny fahavalo. Ny fahavalo tsy hoe le dahalo ihany. Atsika ty moa zao fa lasa misy 10 000 dahalo any atsiko, zany hoe ny vahoaka ray manontolo fa lasa dahalo ony. Zany ve dia mbola ilazantsika hoe mandeha ny raharaha eto Madagasikara 10 000 dahalo dia hoe ny lavolefona ny 10 000 dahalo fa vonona hiditra anatin'le ny fiarahamonina. Tsy hoe dahalo reo io fa fasahiranana mafy loatra dia lasa mandrava lasa dahalo. Raha mitohy izao dia dahalo daholy ny malagasy, zay ny dikan'io. Raha tsy mitandrina atsika
lasa dalo daholo zany ny malagasy satria fa tsisy tsony ny zavatra hoaniny de aleo izy mandrava ary maty androany sy rapitso samihafa de mandrava ary izy zay zany ny zava-misy ka ny PND ozy ianao zavatra tsara fa ainganie fa mba aspiration le vahoaka tokoa fa tsy zavatra commandité ou quelque chose comme ça zay zany a ny fanirinay fa zay mo araka an'le voalaza dia tsy maintsy iantso ny fivorina miaraka amin'ny ireo bailleur de fonds sy ireo amin'ny chancellerie ireo a itenenanay zao tompoko ny tianay zao ny anaovanay azy zao ny foto-kevitra zao ny formule hitany technicien malagasy tokony hitondrana nyty firenena ity isorana anareo efa nanao fa mbola tsy tonga am'le tanjona tena ilaina de iantso andreo zahay tsy ireo ny miantso anay a igny fa démodé fa nilozany la mode regny fa zao a isika malagasy no miantso andreo itenenana hoe ity ny formule ity no atao eto aminay Madagasikara ity no ampandroso anay a araka ny voalazany technicien malagasy a zay miombona ao anatin'le zavatra de mijery ny formule anankiray mety a de zay no atao zay zany no ataonay a atoato azy verina ve zany fa hoe rehefa tafapitraka zay refondation zay a di hitondra fiovana tanteraka tokoa hoan'ny vahoaka malagasy zay sa mbola mety isy ihany koa ny anohatra na sakatsakana satria matetika raha io fotoana nandrafitanareo n'io dravitrasy io a tamin'ny taona 2024 efa 5 taona zany tsika zay aty aorina mbola tsy hita hoe izy tamin'io no nampiary ny fitondram-panjakana zao nefa mahita amin'le gazety nambaranao fa isy débat mahakasika an'io somary hoe mangalatahaka anareo ihany ve zany ny zavatra ho ataon'izy ireo sa ahoana hoe ahoana zany ny fandraisanareo zay raha io famelabelara-kevitra ho tombotsain'ny olona hoe ametraka an'izay amiko de tsy hoe mangalatahaka izy fa ny filoham-pirenena oa de atao anatin'io comité de patronage les documents navoaka ary ny conseiller spécial na conseiller technique nazy a dia co-président ny io comité technique io tamin'ny fotoagnandro midika zany fa tompona andraikitra koa zany ny filoham-pirenena ao anatiny misy technicien zay ao amin'ny assemblée nationale am'izao fotoana tao anatin'io comité technique io ka tsy hoe mangalataka fa mampiatra fa saingy ny observation nay dia mampiatra amin'ny ampahany iry zareo fa mbola mipréserver le côté hoe misy imposition tsy maintsy atao ty fa ratsy zany a de zao ny fahitany azy de tsy tokony hiady amin'ny firenena vahiny atsika tsy mandroaka ny frantsay eto tsy mandroaka ny allemand zao toutes les nationalités sont les bienvenus à Madagascar zay tsara zava zay rehefa manao refondation tsy midika refondation de hoe roana ny frantsay roana ny allemagne ny américaine non au contraire vomaika sollicitena ny fahatongavandreo eto amin'ny le transfert de technologie de compétence sy ny namany fa tsy ireo tsony no mibaiko tsy ao tsy ny technicien ao am'ireo institution reo tsony no manao ny référence rehetrarehetra amin'ny PND fantatray zany ka zay ny tiako azavaina mazava tsara de ianao miteny hoe misy isakana io mo fa 5 taona zay nanaovanay izy io araka ny voalazanao manao zavatra tsy mora marina zay fampandrosoana zany tsy zavatra vita androany fa 5 taona zay ny vita fa raha jerenao ny toedrana eto Madagasikara dia efa mihamaro ny olona resy lahatra fa mila nyty refondation ty tokoa
refondation io maro misy refondation du système financier économique io zany nenay io misy ndray refondation ny éducation misy refondation ny zavatra maro mentalité maro zavatra mila ovana fa zany rehetra fanovana ifotony zany refondation de la nation de la république maro be ny piteny an'io dia ilana vola atongavana am'zany zay ny mahatonga hoe la priorité agnisan'ny priorité dia ny refondation ny système financier économique mba ahafahantsika hanana vola ahafahana manatanteraka ny refondation rehetrarehetra zay tiana atao. Ana mety afaka mametraka banky ho an'ny malagasy visa tsy maintsy misy ny banque nationale de développement et d'investissement miaraka amin'ny compagnie d'assurance miaraka am'zay satria ny eto amintsika eto am'izao fotoana anie de banque commerciale tsisy banque fampandrosoana eto de micréena ny microfinance ny otive microcrédit sy ny namany vola kely no azonao indramina raha mahazo koa ny gasy kely tsy mahazo vola am'zany fa le gasy manamanana misy trano atao antoka misy an'izao misy fa raha gasy kely de tsy manana tsy afaka mindram-bola ao le vola koa kely tsy io ny vahaolana ary efa nisy foana io otiva sy microcrédit zany efa fa ilaila koa zay aiza vao maika any midina amin'ny firenena mahanitra atsika satria tsy vahaolana io le type top voilà azy io tsy io mihitsy ny vahaolana mila matanjaka ny vola gasy mila dynamique kokoa ny industrie mila miroborobo mila secteur privé io mila miroborobo mila afaka mamboly vary atsika io agriculture io mila miroborobo mamboly vary sy ny zavatra rehetrarehetra ahoana morangano ahafahanao mieritreritra hoe Madagascar midadasika firy kilomètre carré 500 tsy haiko firy 1000 kilomètre carré anefa na vary hoanitsika eto afarana avy any ivelany inona ny zava-misy ozy anao tsy mahazo manafatra engin matanjaka noho ny tracteur angehtsika tracteur ihany no azonareo afarana de la charrue de kibota de angady de zay ihany no azonareo atao anefa any ivelany misy andre imité très bien ngeza be engin anankiray mavita 10 hectares anatin'ny adiny ray engin anankiray manodina ny tany mandraraka an'le vary sy ny sisa de igny engin igny koa mbola misy machine apetraka aminazy ao de igny ihany koa no mitsongo an'le vary mampiditra azy ao anaty gony zany ny zava-misy any ivelany ahoana no tsy azo atao aty amintsika aty nefa tanitsika midadasika de le tany am'izay lasa ny vahiny ndray no maka azy be dehibe izao any mahitsy zao misy asa ataon'ny frantsay enganie mba ho tombotsoa ny malagasy io zavatra atao mahitsy io fa raha ohatra ka mbola hipetraka hoe réserve ny na réservoir ny matière première isika de mbola tsy ho mety ihany io fa enganie io zavatra atao any mahitsy io de mba ho tombotsoa ny firenena ity zany hoe autosuffisance alimentaire io tsy ho any vahoaka ao mahitsy ihany ny sakafo tokony vokarinao fa ho any poniny Tananarivo ho any Madagascar manontolo zay aloha zay vao alefa makany en France zay ny fanirina zay autosuffisance alimentaire amin'ny resaka vary légumes rehetrarehetra fruits rehetrarehetra io de tokony atsika eto aloha fruit zany ange ilaina vitamine rehetrarehetra io ilainy gasy io maninona no mangahazo foana no omenany hoanitsika eto non mila légumes koa tsika le malagasy rehetrarehetra allons-y omeo fa efa mividy le voaka malagasy de afaka mividy légumes izy de io ça se complète zay zavatra zay no refondation zay tiana apetraka ato fa tsy hoe tonga ao mahitsy de hoe hamokatra de andefa any velany non tsy zay ny priorité de voaka malagasy ny afatra farany angambany ho an'ny mpijery ny canal news hoentina hoe
vaolana faranzengana sy maritra no apetraka fa tsy karazana mandalo fotsiny. Ny afatra de malagasy tsika jiaby io, tsika rehetrarehetra dia olona tia tanindrazana ary tia fihavana ary tia fandrosoana. Tsisy olona maniry na mirary hoe ka Madagasikara ho lasa gisitra eto ambony tany ty, fa ny faniritsika dia Madagasikara mandroso ho lasa voalohany indrindra première puissance économique mondiale. Pourquoi pas? Raha jerena ny arena ananatsika de tokony hoany am'ireo firenena matanjaka zany tsika. Ka ny afatra de hoe apetraka atsika am'le fitiavan-tanindrazana le izy, aza manaiky tsony atsika baikobaikoina andevodevozina, fa andao tsika hiaraka hanao le refondation, andao tsika hakamarina le ataotsika hoe indépendance économique, indépendance politique. Raha jerena de miandry an'ny SADC, miandry ny avalin'izao hoe nankatoavin'izao hoe na ny zavatra ifanarahany eto amintsika de mila ankatoaviny ary ankatoaviny bailleur de fonds. Non, tsy zay tsony. Ny toetsaina tokony ananatsika manomboka zao de hoe isika no miteny, isika no mandefa ny conditionnalité ka sika rehetrarehetra aoka tsika ho resy lahatra. Fa Madagasikara dia firenena manan-karena ary tokony afaka hivoatra miaraka amintsika malagasy tompony. De ny vahiny dia hanampy atsika, fa tsy ny vahiny no hipaiko atsika, fa hanampy atsika reo ary mahaleo tena atsika, ampy ny sakafotsika, ny ambimbava zay no alefatsika any ivelany. Satria ny fianakaviana sambatra, ny fianakaviana mahaleo tena, ny fianakaviana faly dia ny fianakaviana manana sakafo ny ao anatiny. Fa raha ianao na ny zanakanao tsy afaka misakafo, na ny zanakanao marary tsy afaka mitsabo tena izy, ahoana ny ataonao vis-à-vis ny tontolo iainana. Ka aoka atsika iainga am'izay de hoe Madagasikara mandroso, tsy toerana anankiray ihany no mandroso, tsy hoe fanamboarana infrastructure raiky ary, hôpitaly ary, bazary ary, zao aty tsy zay, fa ny Madagasikara rehetra mitovy ampandrosoana, misy étape io, tsy hoe miaraka vita amin'ny taona ray de asamby anana goudron daholo Madagasikara, fa il faut que hita ao anatin'ny plan mazava tsara de hoe amin'ny taona tia zao ny amboarina, amin'ny taona ria zao ny amboarina, ry zao ny amboarina, de zao ny vola anamboarana azy, tsy miandry le fanampina. Ka raha izay no vitatsika de ho sambatra ty firenenatsika ty, fa tsy ho vitatsika izay raha tsy isika rehetra no miaraka ato. Ianareo technician zay miasa ao am'ireo institution financière sy nyreo banque commerciale reo, dia ndao tsika jiaby hiaraka, ampitao amin'ny technicien namana ny trekefa de hiaraka atsika mimpandroso an'ity firenena ty, fa mbola tsy tara zao. Anjaratsika zao no manomboka ho an'ny taranaka atsika zay manaraka afara. Ya, dia zay ihany koa zany no masaka azo natolotra ho atsika mpijery tamin'ny ty fotoana ity ankasitrahana be dehibe anao Andriamatoa Josepha Iolland tamin'ny fanasana anao. Mankasitraka anareo amin'ny nanasa ary mankasitraka koa ny mpanaraka ny fandaharana. Sotra betsaka. Ya, izay ihany koa zany no manakatona ny fandaharantsika, ampatsiahivina moa zany fa Andriamatoa Josepha Iolland dia efa sénateur naloholon'ny Madagasikara teo aloha. Izy ihany koa dia efa CST na mpikambana atao anatin'ny filan-kevitra ambony tetezamita, foloan'ny comité technique économique et financier na ny CTEF
izay namolavola sy nandrafitra ilay boky efa natotra teny anevindreo antanatohatra rehetra teto amin'ny tany sy ny firenena dia mankasitraka be deaibe antsika mpijery ihany koa amin'ny manaraka indray mametraka ny mandrapitafa sy mandrapiresaka veloma